Faly miarabantsika rehetra androany dia tsy misy thème ny androany fa dia anazavazava na hoe mamaly fanontaniana izay apitraky ny tsirairay avy ao amin'ny afatra miafinao na any amin'ny MP any, dia tsy hovaliana daholo izy rehetrarehetra fa valiana tsikelikely fotsiny hoe izay zava-dehibe zany no valiana tsirairay valiana tsikelikely dia fanontaniana voalohany be da be satria mipejy moa zany vao aingana no nisokatra angambany eo amin'ny herintaona sy tapany eo raha be indrindrany, dia misy manontany hoe mbola mandeha ve ity pejy ity, mbola mandeha ve ity page ity, isotran'izany dia mivaliny eny mbola mandeha le pejy fa le pejy moa zany tsy fampianarana teny anglisy aloha zany, izay dia tsy indriko eto satria efa betsaka ny fampianarana teny anglisy, page be da be ihany mampianatra teny anglisy fa indraindray manao vidéo kely amin'ny teny anglisy satria ny tanjon'ny pejy dia mba hanampy ny olona, hanome ny olona ohatrany hoe torohevitra kely ahoana ny fomba andehanana mianatra aty États-Unis, raha ohatra hoe hifindra monina sy ny tariny sy karazana visa, dia izay le pejy fa tsy fampianarana teny anglisy. Dia misy fotoana manao vidéo amin'ny teny anglisy dia nandray décision any hoe tsy hanao vidéo teny anglisy teny gasy fa na teny gasy ranoray na teny anglisy ranoray, dia anjarantsika zany no maka sy maka ny information ilaintsika. Dia fanontaniana manaraka hoe efa voavaly ihany moa zany fa tia valiako ihany hoe indraindray misy vidéo amin'ny teny anglisy amin'ny teny gasy dia indraindray misy vidéo amin'ny teny anglisy fotsiny dia ho an'ny olona tsy mahazo teny anglisy dia manakory. Araka ilay noteneniko teo hoe tsy mampianatra teny anglisy ny page, fa raha ohatra kosa hoe be da be mantsy ny page ihany mampianatra teny anglisy hoe izao ny fomba fiteny sy ohatran'izany, fa ny eto dia manome ny atao hoe tips raha ohatra zany amin'ny resaka teny anglisy satria ny fampianarana teny anglisy mantsy zavatra hafa, dia fanomezana astuce kely na hoe tips zavatra hafa koa, fa tsy mampianatra an'ilay hoe raha hiteny an'izao dia ahoana ny fomba hitenenana anazy, hoe tips kely ohatra ny hoe raha te hanatsaratsara prononciation dia inona ny atao ohatrany, izay izy raha ohatra hoe resaka teny anglisy no jerena. Dia ho an'ilay olona nanontany hoe fa maninona no misy amin'ny teny anglisy ny vidéo, misy amin'ny teny gasy dia misy amin'ny teny anglisy fotsiny ohatran'izany, dia fa ilay noteneniko teo hoe ho aty Amerika ilay tanjona dia amin'ny teny anglisy ny aty, dia misy fotoana manao vidéo amin'ny teny anglisy ranoray, dia misy fotoana amin'ny teny gasy, dia tsy ataoko avary amin'anana intsony zany ilay hoe manao vidéo kely amin'ny teny anglisy dia avy eo teny gasy ohatran'izany. Dia manaraka ty moa zany tena betsaka ny nanontany hoe zaraiko roa ilay izy, misy miteny hoe raha teo any États-Unis misy an'ilay mampiasa an'ilay voambolana hoe manao clandestin any dia ohatrany ahoana, hitako ny vidéo anao manao manazavazava an'izay, dia hoe raha te hianatra indray dia ohatrany ahoana. Dia misy ray aman-dren'ny mpianatra manontany hoe miavaka baka zao efa hivaly sy ny tariny dia raha te hianatra any ny zanako dia inona ny atao sy ny sisa. Voalohany indrindra aloha dia tiako tsindriana hoe izahay manao clandestin tsy tsara, satria voalohany indrindra Madagasikara tsy ao anatin'ilay atao hoe
ananany zareo bénéfice ny fananana ahoana re zany nazavako anazy raha ohatra hoe olona avy any Haïti, Cuba na Venezuela de manana tombony amin'ireny communauté reny ny communauté ankory tsy midika hoe tsy manana tombony raha misy gasy fa raha resaka politika, resaka fifandraisana iraisam-pirenena de reny olona reny manana tombony kokoa raha manao an'ilay atao hoe clandestin azy satria misy karazana visa ho an'ireny olona reny manokana ho an'ireny olona reny manokana fotsiny. Fa raha isika malagasy no manao an'izay de contact ny ambasadiny Madagasikara zareo de inona ny atao na alefa mody moa zany no tena zava-dehibe. Maharatsy an'le manao clandestin koa rehefa mieritreritra ny anao an'ilay atao hoe anao ana process na permanent residency de anisan'ny critère anankiray tsy maha éligible anao zay satria anao tonga taty tsy nanana statut de tsy nanana visa sotran'izany de zay ny anankiray. De le resaka hoe fianarana hoe afaka baka de hoe hianatra de ny ankabetsahan'ny olona moa zany miteny hoe fiainana sarotra ao Madagasikara de inona no mba torohevitra ao sy ny tariny. Voalohany indrindra aloha arakaraka ilay cas anao io. Betsaka ny olona afaka mandony tsara ampianarany aty États-Unis sy ny sisa any Madagasikara io teneniko any amin'ny firenen-kafa. Fa ny ankabetsahan'ilay olona manontany ato de hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny zanako hoe mahazo bourse sy ny tariny indrindra hoe vao avy afaka baka. Raha tsy diso ny misy vidéo tany hoany tamina page hafa miteny hoe ty université ty tsy mandoa classe sy ny sisa fa ny tena zava-dehibe de hoe mila fantatra aloha hoe inona avy ireo dingana. Voalohany indrindra be da be ny examen atao zany ACT ohatra ny TOEFL na IELTS ohatra ny reo zany de jeren'ny université daholo mba hijerevana hoe bourse tahaka ny ahoana no sahaza ho anao satria ny ankabetsahan'ny bourse ty États-Unis amin'ny université aty dia antsoina hoe merit based na hoe arakaraky ny fahaizanao no amezan'zareo bourse anao. Ho an'ny tenako manokana zao de misy vidéo any fa any karikaro eo anaty page ao fa de hoe nena de nanomana teo amin'ny 3 taona teo zahay no nanomana nakanesana taty nianatra. Hatramin'izao mbola mianatra satria sarotra be ozy ny famadihana an'ilay statut anao permanent residency zany. Zay no mahasarotra anazy arakaraka le cas ozy fa ny cas ny fianakaviako de izay. De zay no itenenako hoe mila fanomanana be raha ohatra hoe afaka baka tamin'ity taon'ity zany ny zaza na ohatra hoe ianao de tokony efa nanomana zany ianao tamin'ny herintaona. Raha ohatra hoe tonga de te hiditra nianatra aty États-Unis satria misy période koa le izy ny ankizy miditra amin'ity volana septembre ity zao de ny kabetsahan'ny application de nisokatra tamin'ny novembre na décembre tamin'ny herintaona de mety nihidy tamin'ny volana juin na tamin'ny volana juillet. De misy karazany maromaro, misy ny atao hoe priority date ohatrany hoe novembre ka hatramin'ny mars zareo io zareo no mandray an'ireo ankizy izay hoe mandefa dossier te hahazo bourse na hoe scholarship
de may iny ry zareo no miteny hoe reto no ankizy mahazo scholarship sosotrotran'izao de zay no ilazako hoe mila miomana de melo zany. Kanefa systèmentsika tsy manome an'izay occasion zay hoe miomana melo satria afaka bac-tsika de zay vao maka an'ireo dossier rehetrarehetra de tsaratsara zany hoe le ray taona ka hatramin'ny fahafahana bac iny hatramin'ny herintaona manaraka, zay zany ny fiomanana ilaina satria ny examen alohan'ny eritreretana hoe ahoana no andehanana aty de zay mila homanina. Examen note rehetrarehetra nanomboka tamin'ny seconde ka hatramin'ny terminale satria iny ny atao hoe transcript anao zany tany amin'ny lycée, ilain'ny université iny de iny no mila anananao. Azonao iny satria moa zany ianao zany efa afaka bac, zay aloha zany le préparation mila ananana iny zany. Afaka bac ianao manomboka eo amin'ny novembre eo ny fisokafan'ny be da be misy afaka miditra fall, winter de spring, fa ny tsaratsara kokoa miditra fall am'izay ianao manana préparation tsara raha tena hoe andeha aty ianao tsy andany vola be zany fa tsy maintsy mandany kely ihany moa zany de zany hoe angononao daholo le dossier, transcript anao zany note rehetrarehetra seconde ka hatramin'ny terminale angonona de avy eo angonona koa ireo levé de note tamin'ny bac de ireo rehetrarehetra ireo rehefa anananao de ataonao dikateny amin'ny teny anglisy be be ny olona zay afaka mandikateny amin'ny teny anglisy, zany hoe tsaratsara kokoa ny tena tsara de ao amin'ny ambasady na olona ao amin'ny ambasady moa zany tena tsaratsara kokoa, fa raha olona manana autorisation afaka andika an'le izy amin'ny teny anglisy de zay no efa mety. Après an'izay de alefanao aty États-Unis, misy karazana toerana ahafahana mandika an'le izy ho amina système américain ireo note ireo zany. Misy ny atao hoe WES moa zany tena malaza de alefanao any amin'zareo ilay notenao de zareo no mandika an'le izy satria ny système antsika hafa de zareo no mandika anazy ho avadiny ho amina GPA based zany, hoe raha atao amina système GPA de ohatrany ahoana ny notenao de avy eo zareo tsy mamerina an'le izy any aminao fa any amin'le université andefasanao anazy, zany hoe raha ohatra zany ianao ohatrany hoe manao application amina université anankiray ataontsika ohatrany hoe University of Arizona ohatrany de ao ianao de alainao daholo ny information ny université io de rehefa mandefa an'le dossier anao ho atao dikateny na ho convertissena amina GPA any amin'ilay institution ianao de efa teninao hoe tia mandeha any amin'ity université ty de afaka alefa aminao any amin'ny université be da be iny de mampitombo ny chance anao konkoa le izy anana bourse tsaratsara. De zay le resaka fianarana, zany hoe mila miomana be zany, zay zao mbola apahany kely fotsiny fa zay ny fiomanana mila atao aloha. De akoatran'izay manao an'ireo examen TOEFL na SAT na SAT na be da be ny examen afaka anehoanao amina université hoe tena ankizy mahay. De zay ny fanontaniana anankiray. Fanontaniana anankiray izay tena nanitikitika sy hovaliako hoe naninona ny tsy nanao vidéo na ato kely. Nampatonga ny tena tsy nanao vidéo de be da be ireo zavatra nitranga zany tamin'ny volana avril tany angamba nanao vidéo farany na mars. De za moa zany mbola mpianatra de mitady fianarana am'zao aho zao manao master de
amina business analytics amina université anankiray eto de Colorado. De fitediavana sy fanaovana examen mba ahafahana mahazo bourse nanomana an'izay rehetrarehetra zay no nahatonga tsy nanao vidéo moko be da be ny zavatra nitrangy. De atoato zany fa hanomboka hanao vidéo misesisesy indray fa de raha misy fanontaniana de aza misalasala mandefa MP, mandefa hafatra miafina. De zay ny atsika androany fa de amin'ny manaraka indray ary de mazotoa.